izy ny amty andro androany ity zay andro ahafantsika miaraka manompo an'Andriamanitra. Andao hivavaka vetrantsika ka metraka an'izao fotoana androany zao mba hotain'Andriamanitra tokoa. Ray malalo, misaotra anao zahay ny am'izao fahavelomana nomenao anay zao. Misaotra anao zahay fa efa niraisinao an-tanana noho ny am' Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Ankehitriny azy dia mametraka ny zavatra rehetra izahay dia ny fotoam-pivavahana zay ho tantaranay miaraka amin'ny alala zao fahita lavitra izao. Ny fahasoavanao Andriamanitra ny ho eo aminay tsiraray avy. Misaotra Tompo, amen. Amin'izao fotoana zao aritsika dia anaraka hira anankiray fa tsika rehetra mihitsy no teny an-tanina andao hiaraka anao hira ho fampona an'Andriamanitra. Vita ty hira ity dia io makomana indray tsika rehefa aveo andreny tenin'Andriamanitra ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery ihany. Piansa le narante sonse Ti mezzo ma desa na voma piansa le narante sonse Ma buste puli ravo ma regna narante sonse le narante sonse Ma buste puli ravo ma regna narante sonse Pagki siravo di tina amne narante sonse Mayer narante sonse Mi pagki siravo di tina amne narante sonse Mayer narante sonse Mayer narante sonse Mayer narante sonse Baba, hit it. Mayer narante sonse, Mayer narante sonse, Mayer narante sonse. Shawul faga kana nune narante sonse Shawul faga kana nune narante sonse Sitana lulu mar nune narante sonse Mayer narante sonse Sitana lulu mar nune narante sonse Povut sasana ununga narante so Se mayer narante so Povut sasana ununga narante so Se mayer narante so Se mayer narante so
de zao zany a miloha tena anambarana antsika ny tenyandriamanitra dia andeotsika nokana fotoana foy anaovana vavaka ho an'izao Madagasikara misy antsika izao de vitsy zay vavaka zay de ho ambarany tenyandriamanitra andeotsika iray saina iray hevitra ivavaka atsika tompandriamanitra tsy to ankehitriny dia mivavaka aminao zahay ny famindramponao anie ho am'ty firenena malagasy misy anay ity ho amin'ny mponina rehetra eto Madagasikara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amangin'ny firenenay ane anao Andriamanitra ka dia ho avotanao ny malagasy rehetra ho tonga ho amin'ny famonjena ny fanahany ary ho raisina ho atanana ny fiainana ka ivoaka mpandresy izy malona ny ady sy ny olana zay atreny ankehitriny matoka ho Andriamanitra fa tena ho ataonao zany omenanao Andriamanitra tsy toy ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay misaotra tompo amena isy raha pahany kely irahantsika manao de ao anatin'izany de mitonanareo mba iomana ny andreny tenyandriamanitra zay ho ambarako rehefa avy eo miraso raha fahasoavana tompoko tena tsampako hoe sambatra be ny fiainako manana anao Jesosy eo miankoka aminao zahay satria tsara loatra ianao na am'izay ianao ny fananay sambatra zay manana anao ao anatin'izany dia mifatoy anao dia tenena Jesosy eo tena sambatra fa manana anao ao anatin'izany fitenenanao an'izany afaka ikorina ny herin'Andriamanitra ikorina ny rahan'i Jesosy le rahan'i Jesosy sy maina fa lena mitete ao amin'ny fiainanao mitondra fanasanana mitondra vahaolana mitondra fandresena halleluja Jesosy sambatra zay manana anao lakini fiainanao tsy nahity zay nombany tso sakiala tagatana halleluja tsy Jesosy famoiza anao zay tia kuitsuni zay natao sufatu yanao nanarina Jesosy misaotra anao nampoamizena ho anay nambuzi ny fanay usija ninao no fe tatana tiku izay nandratrany fuku mananao tombova mananana sambatra zay manana anao Jesosy Yuvani Hallelujah. Fiaina kutumbo na wambinao Zinane Ninaura na jayanao Ziutu izamuni Fiaina ku Katus na waminao santo ko Jesosy tsy nanenenanay nandraisana ianao lakini fiainanao sinahity zay nombany tso saikala sakatana tsy ny famoizam-poao sy ay kuitsony zay sofatenao Jesosy eo Sufatu yanao nanarina Napizay nambuzi ny faray Musizay ninao lefe tato anazy io Izay najaja ny fuku mananao tupova mananana iumanenanay manana anao Jesosy Yuvani Fiaina kutumbo na wambina Zinane Ninaura na jayana Si
tao aminao tsy hotoizamony fiainako radotsy tao aminao tsy hotoizamony fiainako radotsy tao Sotranao zahay. Mbola fifaliana lehibe ho ahy hatrany ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra izay efa iopototra fahita lavitra amin'ity androany ity. Ary anisan'ny tena mahafaly ahy ny hitondra ny tenin'Andriamanitra izay ampitombo ny fononao, hitondra ny tenin'Andriamanitra izay anasitrana anao sy amany olana misy eo amin'ny fiainanao. Ka ny lohatenin'ny hafatra izay entiko anareo zany amin'ity androany ity dia izao: natao andresy ianao raha mino an Jesosy sy ny azo fijaliana. Natao andresy ianao raha mino an Jesosy sy ny azo fijaliana. Ao anatin'ny ady mamay, tena mamay isika taranaka amin'izao vaninandro misy antsika izao. Amin'ny karazany io ady atrena io, ao ny aretina sarotra sy tranina toy ny coronavirus. Efa niteny ny fisian'izany aretin'izany Jesosy tamin'ny fotoanandro nandalovany tety ambony tany. Lioka 12:20 no milaza izany. Aloha soratany etrany ny andiny tsotra masina mba ho arako tsara. Ao ny mosary sy ny olorotany, ary ny ranomasina manoja mihoatra amin'ny tokony ho izy. Lay tsunami io ambara io efa nanambara ny fisian'izany ihany koa Jesosy tamin'ny fotoanandro nandalovany tety ambony tany. Lioka 12:20 sy ny 10:20 no ahitana zay teny zay. Ao ihany koa ny olana ara-pivelomana mahazo ny maro, tsy olona ray sy roa sy telo, tsy olona vitsivitsy ihany no mahatsapa n'ity olana ara-pivelomana ity, fa ny maro mihitsy. Sarotra amin'ny olona ny mahazo vola sy sakafo hanina amin'izao vaninandro misy antsika izao. Tsy mitovy ny tany aloha intsony ny fiainana ankehitriny. Ao ihany koa ny olana ara-pitiavana sy ny olana ara-tokantrano. Tsy resany intsony ny olana eo amin'ny lafiny ara-politika sy ny olana misy eto amin'ity firenena misy antsika ity. Ady mamay ahatrehan'ny olona maro izany resarehetra izany. Fa ny tena olana be dia ity: efa tsy zaka ny olona anjainy intsony lay ady hatrehany. Hany ka maro ny kivikivy sy mamofo mihitsy, ary misy aza efa te hamono tena satria efa tsy zaka ny lohantsony, tsy zaka ny eriteriny tsony ny ady hatreny na ny olana misy eo aminy. Ry havanao, hoy aho aminareo zay mahita sy mandray ahy amin'ity androany ity: vaovao mafany metiko anareo, mbola misy ny vahaolana toboko. Ny finonan Jesosy sy ny azo fijaliana no vahaolana tsara indrindra ho anao zay mahita sy mandray ahy amin'izao olo izao. Vavolombelona zany ny tenako zay mitondra n'izao tenin'Andriamanitra aminareo izao. Inona moa no antony mahatonga milaza fa Jesosy sy ny azo fijaliana no vahaolana ho antsika zanak'olombelona, no vahaolana ho antsika malagasy? Eno tsara zao fanazavana entiko anareo izao. Tao aorinany fahalavona nisy teo amintsika zanak'olombelona, tao aorinany fisaran'ny olona tamin'Andriamanitra, satria nanota tamin'Andriamanitra ny olona, dia nahita Andriamanitra avy any ambony any fa nanjakazaka teto ambonin'ny tany sy teo amintsika zanak'olombelona ny devoly. Nahita ihany koa Andriamanitra
fa ny devoly no fotony ady sy ny olana rehetra misy eto amin'ity zao tontolo zao ty fotony ady sy ny olana misy eto amin'izao firenena malagasy misy antsika izao ary mbola nahita ihany koa Andriamanitra fa tsy vitan'ny olombelona intsony ny mamaha ny ady sy ny olana zay efa manjaka eo amin'ny fiainana. Tena hitan'Andriamanitra hoe miady rery ny olona. Fantatr'Andriamanitra daholo izany rehetra izany. Noho izany nanapa-kevitr'Andriamanitra fa omeny atao sorona ny zanan'ilay tokana ho famonjena sy ho vahaolana ho antsika zanak'olombelona. Nomeny ny zanan'ilay tokana ilay atao hoe Jesosy Kristy. Nomeny ho famonjena sy ho vahaolana ho antsika zanak'olombelona. Araka nambarako teo nomeny mba atao sorona eo ambony azy fijaliana zany zanany zany. Ny tanjon'Andriamanitra dia zao: voalohany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany Jesosy Kristy eo ambony azy fijaliana no andresen'Andriamanitra sy andriganan'Andriamanitra ny devoly amin'ny karazany dia ilay devoly fotsy ny ady sy ny olana atrehantsika ankehitriny. Nanapa-kevitr'Andriamanitra fa tsy maintsy potehana ny herin'io faneratsy na ny herin'io devoly io. Andao dia vakitsika ny volasany baiboly ato amin'ny Hebreo 4:4 toy izao ny voasoratra. Hebreo 4:4 dia arahantsika tsara io voasoratra io. Zao voalaza ao: koa satria manana lofa mandrany zaza dia mba nandray zany koa izy, nandray an'izany Jesosy mba handringanany amin'ny fahafatesana le manana ny era-fahafatesana dia ny devoly. Tsy maintsy nidy rehefa ambony tany Jesosy nampidin'Andriamanitra ray. Tsy maintsy nampitafian'Andriamanitra nofo sy raha takantsika zanak'olombelona Jesosy, ary tsy maintsy natolotra atao sorona eo ambony azy fijaliana Jesosy, satria zay ny lalana tokana hitan'Andriamanitra fa tena tsara indrindra ahafahan'Andriamanitra manatanteraka ny eo ambony dia ny manapotika ny herin'ny devoly. Faharoa, amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy sy ny fahafatesana teo ambony azy fijaliana no amin'Andriamanitra ny fanahin'ny olona tsy ho very ary anomezan'Andriamanitra ny olona ny fandresena lehibe manoloana an'ireo ady sy ireo olana sedrainy. Sarobidy amin'Andriamanitra mantsy isika zanak'olombelona. Marina fa nalahelo ny fon'Andriamanitra raha nahitantsika olombelona hoe nanota taminy, navita nanohatra azy. Fa na dia zany azy dia sarobidy amin'Andriamanitra isika zanak'olombelona. Zany no antony natonga ny Jesosy tsy maintsy nomeny ho lalana ahafahany mamonjy ny fanantsika, ary lalana ahafahany manome fandresena lehibe ho antsika manoloana ny ady sy ny olana ahatrehana amin'izao vaninandro misy antsika izao. Zany ake no antony natonga Jesosy Kristy tamin'ny fotoanandro nandalovany tety ambony tany. Dia ahoana ho Jesosy? Matio 7:20 arao tsara voasoratra io: ho Jesosy, mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy zay mavesatretana, mankanesa ty amiko ianareo rehetra ao anatin'ny ady, ao anatin'ny olana, mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay matsapa tena hoe efa tena resy tanteraka. Dia zao ny tokony ny Jesosy: raha tonga eo amiko ianareo dia omeko fitsarana, omeko fiatanana, omeko fiainana be dehibe. Ary eto dia mbola manamafy ny tena nataon'i Jesosy zay voalazany any amin'ny bokin'ny Jaona 4:14 hoy izy: zao nge no lalana ho Jesosy sy famarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Zao no lalana ho Jesosy. Raha te hita fandresena ianareo manoloana ny ady sy ny olana misy dia zao no lalana ho Jesosy. Ny tanjon'Andriamanitra ihany koa dia izao: fatelo,
amin'ny alala finoana Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana no anomesan'Andriamanitra fahefana ny olona entina mandresy ny devoly sy ny ady atrehana. Tian'Andriamanitra hitsombadika mantsy ny tantarantsika olombelona. Araka nambarako tiary aloha, tahorina ny nalavo ny zanak'olombelona, tahorina ny nisaran'ny olombelona tamin'Andriamanitra dia ny devoly no nanjakazaka teto ambony ty tany ity sy teo amintsika zanak'olombelona. Izy no nitondra ny ady sy ny olana amin'ny karazana, ary ankoatran'izany izy mihitsy no nitaingina teo tampodontsika, ka dia zay tiany atao no tsy maintsy akentsika. Ary zany no antony natokantsika olombelona natsapa hoe resy tena resy tanteraka. De zao ankehitriny tian'Andriamanitra atsimbadika zany, ka lay devoly zay nandihy teo tampodontsika fahiny no tian'Andriamanitra ho itsakitsantsika andray ao ambany faladitotsika. Ahoana ho Jesosy Kristy liko toko fahafolady fahasembyfolo aro ihany ko voasoratra io. Ho Jesosy, efa nomeko anareo ny fahefana, efa nomeko anareo zay mino ahy, ho efa nomeko anareo zay mino ahy sy ny azo fijaliana, ny fahefana, de ny fahefana anitsaka maingoka sy ny menarana, ary ny fahefana anorotoro ny satana, anorotoro ny herehetra zay anana fahavalo. Ary raha manao zetsika zay nareo de tsisy ampaninina nareo kory zany. Tsy hoe ifototra aminareo indray ny nataony devoly, tsy fa efa nomeko anareo fahefana sy ny hery entinareo mandresy ny fahavalo. Izao zay naharesy ny devoly tamin'ny alalan'ny fahafatesako teo ambony azo fijaliana, zao no mitoetra ao anatinareo, zao no monina ao anatinareo, ka mahatonga anareo manana zao fahefana nomeko anareo zao de ny andresy ny heretra ananany fahavalo. Ka androany ry havana dia sako ny manambara aminareo rehetra zay mahita sy mandre ihany ty androandroany ity, fa ny olona mino an Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany ihany, zay ihany no azo antoka fa tsapany famarina zany tena ambarako zany, atsapany zany zavatra rehetra no tantaraiko taminareo zany. Noho zany na iza olombelona velona eto ambony ty tany ity ka mino an Jesosy sy ny azo fijaliana, na iza olombelona velona eto ambony ty tany ity ka mandray an Jesosy sady mame toerana Jesosy ho ao anatin'ny fony, ary na iza mino ny teny sy ny programan'Andriamanitra zay voasoratra ato anatyty baiboly ity, de natao andresy izy, ary tsy vita na inona amin'ny intsony ny devoly na manahoana sy manao ahoana ny heriny nisy hatramin'izay ary ny heriny mbola misy marikaketry. Ankoatran'izany ho ny fanazavany baiboly mikasika ny amin'izay fandresena mihezinyezina zay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona zay mino Jesosy sy ny azo fijaliana zay. Kolosiana toko faharoa divadimy ambin'ny folo no hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Kolosiana toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo toy zao voasoratra: ary nesorony Jesosy tsy hoe averiko, ary nesorony Jesosy tsy hoe amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary nesorony Jesosy tsy hoe amin'ny tenany devoly ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny azo fijaliana de naseho ny miariary ny fitondrana, ireo ny fitondrana antsika zay mino Jesosy sy ny azo fijaliana toy ny fanaon'izay avy nandresy. Zany hoe Jesosy Kristy le tonga tety ambony tany io ary lay natao sorona teo ambony azo fijaliana, ny devoly zany tsy nafantatra hoe ivaky ho zava-doza ho azy ny fatokavan'i Jesosy sy ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana, satria tamin'ny alalan'izay fatokavan'i Jesosy sy fahafatesan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana zay, tamin'ny alalan'izay no nakany Jesosy ankerina teo an-tanana devoly an'ilay fahefana sy ilay fanapahana zay nangalarina teo amin'ny Adamaseva, fony Adamaseva
voafingana na laviny tamin'izany fotoana izany. Nalay Jesosy ankeriny zany fahefanasifanapany zany ary dia nomeny atsika zany hoe naverin'Andriamanitra eo amintsika zanak'olombelona le izy ary zany ho ato matonga atsika ambarako hoe natao andresy malona ny ady sy ny olana isika zay mino an Jesosy sy ny azo fijaliana. Ry havanao, natao andresy ianao am'izao taonjato faraka amby roapolo sy taona 2017 misy atsika izao. Natao andresy an'ireo ady sy ireo olana natreanao hatram'izay ianao. Ny finoanan Jesosy ny azo fijaliana hoy ao no fototrany fandresena lehibe sy miezineziny izany. Ijoro vavolombelona aminareo aho, maro ireo olona efa hitako fa tao anatin'ny ady sy ny olana mamay dia mamay tokoa izy teo aloha. Maro tsy olona ray narona telo na dia maneny fa tena maro fa dia raina tompo fa maro tamin'izy ireny no avitra rehefa nino ny tenin'Andriamanitra zay nambarako taminy. Ny tenin'Andriamanitra zay nambarako taminy moa dia tsy inona koa fa ny am' Jesosy Kristy zanaka ilay tokan'Andriamanitra, ny am' Jesosy Kristy zay nirana hoe ty ambony tany, ny am' Jesosy Kristy zay voalaza hoe izy no mpamoty ity zao tontolo zao ity, ny am' Jesosy Kristy zay voalaza hoe maty teo ambony azo fijaliana. Zay no ambarako amin'ny olona, zay no resako amin'ny olona mba inon'ny olona sy hoeken'ny olona. Ka rehefa nino an'izany ny olona nanaiky an'izany ny olona dia araka teko teo hoe avitra tanteraka izy. Maro tamin'izy ireny no avitra taorina ny vavaka manokana zay nataoko azy, satria aorina ny fampianarana ataoko, aorina torotena ataoko, ka mino ny olona, manaiky ny olona, resy lahatra ny olona dia mivavaka ho azy aho, mametra tanana aminy aho, tapako ny ozina, roako fanaratsy sy tranoko marary, vahako amin'ny anaran'i Jesosy ny olana. Dia ina zavatra mitranga? Maro ireo olona zay fa natsapa hoe tena avitra ara-baky teny. Ohatra zao, nahitako madama kely anankiray, efa antaonana izy no narary tao amin'ny tranonjaza ary tao anatin'iny mbolana farany no tena nafatarany fa kansera amin'ny tranonjaza no nahazo azy. Ary tao anatin'ny 2 volana faraparany dia nahazo vaovao ratsy izy fa efa 3e phase ny herin'ilay aretina tao amin'ilay tranonjaza. Mazava ho azy fa manakaiky azy ny fahafatesana. Dia tamin'izay fotoana izay indrindra no tonga tao aminy aho, satria nisy olona niantso an telefônina dia tonga tao aminy aho, dia nampahery azy, dia nijoro vavolombelona taminy ary anisany no resako taminy dia ny am' Jesosy sy ny azo fijaliana. Ny am' Jesosy zay tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay fa tena mpamonjy marina Jesosy, tena mpanasitrana marina Jesosy, tena mpanafaka marina Jesosy, tena mpitondra fiainana marina Jesosy, tena mpanao fakakana marina Jesosy. Jesosy ny azo fijaliana no fototra ny fahasoavana rehetrarehetra zany. Dia isaorako moa n'Andriamanitra fa resy lahatra izy rehefa noresako ny amin'izany dia mivavaka ho azy aho. Tapabolana teateorina ndray aho, sarotoko-bolana niverina tany amin'ndray aho, dia zao ny teny tamiko: pastera, mino aho fa tsy maintsy ho sitrana, ary rehefa sitrana dia ianao mihitsy no ataoko mandre voalohany amin'ny olona rehetra, amin'ny fianakaviako rehetra, ianao no ataoko mandre voalohany hoe sitranao. Ary ho tonga any Androndrakely misy anao mihitsy ilaza an'izany vaovao mafaly milaza fanasitranana an'izany. Tena hitako mihitsy hoe tena nino an Jesosy izy, tena nino an Jesosy ny azo fijaliana izy, ary tena tao am-pony ny finoana fa dia izy herin'Andriamanitra iaso ny fiainany hanafaka azy amin'ny aretina kansera zay efa 3e phase io. Akory ny agagana niantso an telefônina izy tsy ela akory, kamany ataoko hoe tapabolana taorina ny onanay farany. Dia zao ny teniny: sitrana pastera, dia nangena ihany aloha,
tsy resaky zany paster fa tena sitrana ho any aminao any a amotsy fotoana any ny Alahady de ho ia hoe tonga vary satria tena tapoka be mihitsy a ninandrenesako hoe olona tratran'ny cancer amin'ny tranjasy ary efa 3e phase kanefa tapabola nitaorina vavaka farany zay nataoko azy de hitatara izy hoe sitrana tonga tokoa izy namonjy fotoana tao Androndrakely ny Alahady indro fa olona tena salama tsy maninona mihitsy rehefa avy nanao contrôle tany amin'ny hôpitaly izy dia zao nitenjero tamin'ny hôpitaly tena tsisy ny trasy na de kely azy ao amin'ny tenanao fa tena sitrany tanteraka de niady hevitra aza ono reo mpitsabo nieritreritra hoe le machine anjareo no misy manao erreur kely zava-doza raha machine no manao erreur kanefa tsy ny machine no nanao erreur fa lay Andriamanitra lay nanome an Jesosy Kristy ary lay nanolotra an Jesosy ho fahatebony azy fijaliana no nanao hetsika magaga nitondra fanasitranana tsy takatra saina teo aminy sitrany tanteraka izy ary hatramin'izao tsika miteny zao angamandro volana eo zao dia tsy verina tamin'ny tsony aretina salama tova izy matanjaka izy amin'ny forma tsara izy omena voninahitra Andriamanitra lay ny efa nanome antsika ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy Kristy lay efa nanolotra ny an Jesosy Kristy natao sorona teo ambony azo fijaliana mbola itsolo fa volombelona aminareo ihany koa tantarana ray mpianakaviana anankiray izy ity ray mpianakaviana ity tsy indray mandeha ny indrona ny telo fotsiny no niona tamiko fa imbetsaka ary saika tsy niva mihitsy ny olana teo aminy raha ny fandeha ny tantara no jereny satria efa nimbetsaka ny vavaka ho azy fa ohatrany hoe tsy nisy nangirana mihitsy ka ny olana tamin'ny olana io tsy nahitasa fivelomana izy voky ny trano izy andeha hiasa fa miditry ny trano izy tsy mitondra na de ariary araka fomba fiteny azy izy amin'io niala tao trano tsy ny sakafo izy amin'io no tao trano tsy ny sakafo de tena mafy tamin'ity lehilahy ity zany zavatrany vavaka ho azy impiry izy nonaovako vavaka fa tsy niova mihitsy fa tateorina nasehon'Andriamanitra ny mpamonjy an Jesosy Kristy nasehon'Andriamanitra hoe ny olona zay mino a Jesosy sy ny azo fijaliana tsy maintsy ho avotana satria zao ny zavatra nitranga tamin'ity lehilahy ity ary nampahery be mihitsy le izy nisy fotoana nahita asa mitondra fiarakaretsaka taxi fa saingy tsy napidibola ho azy zany fa dia mitondra ny tômôbila mivoaka izy de rehefa hariva ny andro manosika tômôbila makany amin'ilay toerana misy ny tompo tômôbila izy amin'io tsy napidibola ho azy ary tsy napidibola ho an'le patron akory olana zany teo aminy olana zany satria matilava le taxi niova taxi ndray izy niova fiarakaretsaka anankiray de fiarakaretsaka tena tsara be fa saingy tsy nentina azy client ndray izy tena arabaky te tsy nentina azy client ka rehefa mody izy de manatra fiara any am'le patron be voasoratra hoe ananako vola taxi anao satria tsy feny versement izy amin'io tsy ny sakafo izy amin'io tsy mitondra vola mody antokantranony taxi ny foana ny fiainana farany najanona lay fitondrana taxi fa tena tsy mamely intsony hoy ny taxi de nahita asa hafa ndray sy mandray karaha-mesambolana service patron reny de inandray zavatra nitranga zava-doza vonetin'le fiara tany ananina tany de maty tsy nino mihitsy ny tompo le fiara no everyle tompo le fiara fa naovan'ity lehilahy ty zavatra hafa ty fiaran'ity tômôbila tsy maninona tômôbila tsy simba fa vonety de simba ho azy de inona anko izy no tsy maintsy voaroka de naritry elaera-do zany rehetrarehetra fa tsy hoe niseho tao anatin'ny ray andro na herinandro amam-bolana no niseho zany rehetrarehetra zany ny olana tamin'ity lehilahy ity fa isaoran'Andriamanitra fa tsy niova ny finono fa nitoetra tsara tao am' Jesosy izy
nino an Jesosy ny azy fijaliana izy no eno foana torehitra meko azy ary mivavaka ho azy tamin'ny farany tena miracle nivoako nandresy izy tena nivoako nandresy izy niverina nanao asa chauffeur taxi indray izy de taorina zay de indro fa tena napidi-bola ho an'le tompony taxi le taxi ampiasay sady napidi-bola ho azy sy ny ankonany ary marika kehitriny dia tsy nisy filetehany intsony ny fiainany fa de nataon'Andriamanitra nety zany ry havana malala zavatra mitranga rehefa mino an Jesosy sy ny azo fijaliany isika zanak'olombelona misy matoky aho fa am'izao vaninandro misy atsika zao tian'Andriamanitra ho avotana ianao manoloana an'ireo ady sy ireo olana zay atreanao ankehitriny ianao fa tena mamay de mamay zavatra midona amin'ny fiainanao fa raha hitodika amin'Andriamanitra ianao raha n'olo tena ho an Jesosy ianao raha tena io sy tena naiky ianao fa Jesosy marina no tompo sy mpamonjy ety zao tontolo zao ty dia ahitany voninahitr'Andriamanitra zay miasa io amin'ny fiainanao ianao ivavaka ho anareo aho ivavaka ho anareo zay mbola ao anatin'ny ady sy ny olana mamay de mamay ao na manaona sy mahona fiseho zany olana ady sy olana zany ohatra aretina ohatra fahasaranana famelomatena ohatra eo amin'ny lafin'ny ara-tokantrano sy fanambadiana ivavaka ho anareo ao mino fotsiny ianao fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ary mino an Jesosy sy ny azo fijaliana ianao dia andaitra zao vavaka ataoko ho anao zao apetrao fona tananao azy tompo Andriamanitra tsy to Andriamanitra lehibe Andriamanitra magaga lay tsy miova ho malisany io ary mandrakizay misaotra ny am'izao afatra zay nampitondranao ahy androany zao mino aho fa na iza raha izy aminay zanak'olombelona nandre sy nahita zao afatra zao ka tapa-kevitra fa ino an Jesosy sy ny azo fijaliana anorona finosy fanantenany ao am Jesosy sy ny azo fijaliana mino aho fa dia hitrantsehatra eo fiainany ianao Andriamanitra ary amonjy sy anafaka azy am'izany ady sy olana mamay de mamay atrean'izany matoky aho fandroany no androm-pamonjena ho an'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy manao vavaka manokana ho andreo olon'ireo aho de reo olona zay mino an Jesosy ny azo fijaliana amin'ny anaran'i Jesosy resy tanteraka ny devoly resy tanteraka ny ozona miala tanteraka ny olana ary tsofoko rano ahita fiainana mamy sy tsara ny rehetra am'izao toradiavina izao misaotra ry Andriamanitra io omenanao dera sy ny aja ary voninahitra anio ampitso ary mandrakizay ary raha misy marary amin'ireo olon'ireo sitrana amin'ny anaran'i Jesosy izy esorina amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny aretina vonjena ho afaka amin'ny aretin-dratsy ny tsiraray avy misaotra tompo halleloia amen zay zany ny afatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany ity ny teniko farany de zao ry havanao aza mionona fotsiny ianao amin'ny fanaranao zao fandarana zay fakarakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely zao amin'ny alalany fahita lavitra fa manapa-hevitra mihitsy ianao tongava mamonjy fotoam-pivavahana zay ataonay ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely io voasoratra io ny fandaram-potoana misy mitra amin'ny enina maraina misy mitra valo ora maraina misy mitra amin'ny folo ora maraina misy fidirana amin'ny 12 ary misy fidirana tolakandro amin'ny 2 ora fotoam-pivavahana zay misy ny herin'Andriamanitra miasa ireo fotoan'ireo ka asaiko anao anamboatra programa ka te tongava fa tena asoanao zany maninona moa ny hafa zay tonga tao na hitan'Andriamanitra ny asa teo fiainana na ny olon'Andriamanitra vonany fa ianao ve ho jeren'Andriamanitra fotsiny tsy misy fizatavan'olona tompoko ao amin'Andriamanitra zay ny voalazan'ity baiboly ity tena tiananao omena an'Andriamanitra ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay zay zany ny afatra netiko atsika rehetra tamin'ity androandroany ity ny voninahitra teo an'Andriamanitra
Thank you.